rehetra. Pisaotranao izahay noho ny fitantananao ny fiainanay, nanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana ka mbola ahafahanay mivory eto amin'ny tempolinao masina amin'izao takariva izao, ka iarahanay vahoakanao midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao noho ny fahatsiarovanay ny fitiavanao tsy manampetra izay nanomezanao ny zanakao lahy tokana dia Jesosy Kristy tonga nofo famonjena izao tontolo izao. Mino sy matoky izahay Tompo fa miombona aminay amin'izany fiderana izany ireo anjely tsy omby alinalina sy ireo martiora izay efa sambatra ao aminao. Mangataka aminao ary izahay ankehitriny, manatreha feno ny fotoana rehetra izay ombonanay aminao ankehitriny mba hahaizanay mibanjana tanteraka anao, anananay fanantenananao Andriamanitra, ka mba ho fivoriana tsy aroroam-paratsiana izao fanompom-pivavahana iombonanay izao, fa hitombonay hatrany amin'ny finoana tsara anao, ka andraisanay fiavaozana tanteraka nompo anao ankehitriny sy mandritra ny fiainanay manontolo. Ny fanahinao masina anie manomana ny fo sy ny fanahinay mba hahatonga anay andray sy hitahiry ary aina ny teninao ary anaovanay ny sitraponao amin'ny androm-piainanay rehetra mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia izany Tompo no vavaka sandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay mifona mandrakariva ao anay eo ankavananao. Amen. Iroso avy hatrany amin'ny famakina ny teny soratra masina isika dia mangataka ny fiangonana azo toerana. Hiaraka maky sy hiaino ny teny soratra masina sika ariavana. Vaky teny voalohany dia araka ny hita ao amin'ny Zakaria toko faha 7:10, vakina ny 1 ka hatramin'ny 9. Zakaria toko faha 7:10, ny 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia izao maky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Timoty voalohany toko faha 4, vakitsika ny 2:10 dia mijanona ny 2:11. Timoty voalohany toko faha 4, vakina ny 2:11 dia mijanona amin'ny 2:11.
Filazantsara nosoratan'i Matthieu. Matthieu toko 420, andininy 720 atsara ka hatramin'ny 130. Matthieu toko 520, andininy 720 atsara ka hatramin'ny 130. Ny teny dia vakiana eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Manamasina fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika tompoko. Andriamanitra ranay io mankasitraka fenonao zay ny amin'ny fitiavanao anay. Noho ny amin'ny fahasoavanao dia omenao indray izay ankehitriny teny izay entinay hiaina ny fiainanay manontolo. Ankehitriny Jesosy dia mangataka ny fanainao masina izay tolotra aty anatinay izany ahafahanay miraikitra izany teny izany. Ny mpanomponao ihany koa izay torony teny dia ianao ny anendriny lelany ka izay vokatry ny teninao izay vokatry ny fanahy masina no lazainy aminay. Ka mitenena ary Jesosy fa vonina iaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Oka hipetraka ny fiangonana. Ampitoboina ho aminareo ny fahasoavana. Ombampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesua Kristy tompontsika. Amen. Kristy no mpamonjy. Andro fahatelo anio ao anatin'ity herinandro sambatra ity izay natokana ho an'ny Sampana, Mpanazava sy Tily. Mbola ao anatiny ihany koa ilay fotoanan'ny advento izay iandrasantsika ny amin'ny fiavian'ny mpamonjy. Ny Zakaria toko 4:10 andininy voalohany hatramin'ny andininy 5 no raisintsika andraisantsika hafatra amin'ity ariva ity. Maro moa ireo karazan'ny andro samihafa izay voalaza ao anatin'ny Baiboly. Tsy latsa-danja amin'izany anefa izay tena manana ny mampiavaka azy ny amin'ny andron'ny Jehova. Ary miresaka ny mahakasika izany ity perikopa ity izay mifototra amin'ny hoe ny fahatanterahan'ny andron'ny Jehova. Ny fahatanterahan'ny andron'ny Jehova. Andro manao ahoana moa no manamarika ny fahatanterahan'izany andron'ny Jehova izany. Hafatra anankitelo no raisintsika ao anatin'izany. Voalohany, andro famaizana sy famalina. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Andeha rahantsika rehetra mamaky andininy voalohany sy ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy.
miverimberina intsivy ny teny hoe andro io ato anatin'ity perikopa ity, izay manondro manokana ny amin'ny andron Jehova. Mizara anankiroa mazava tsara nefa izany. Ny efatra voalohany dia hita eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahenina, milaza ireo fandravana sy famalina izay tsy maintsy hiatra amin'ny mponiny Jerosalema. Fa ny anankidimy farany kosa dia milaza ny amin'ireo fanavotan-dehibe. Raha miresaka isika ny amin'ny hoe andron'i Jehova dia ireto no manamarika izany: fitsarana, famalina, fidiran'Andriamanitra mivantana eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Ka ny fahatongavan'ireny ialohavam-pahoriana izay tsy maintsy hiatra ao amin'ny mponiny Jerosalema. Androm-pahoriana sy fandrendrehana izay hamelezan'i Jehova azy ireo amin'ny alalan'ny jentilisa, handroba sy handrava, ary handrodana sy hambabo azy ireo. Izany moa dia vokatry ny fangatsihana sy ny tsy fahatokiana sy tsy fianteherana amin'ny Jehova. Ny teny hoe jentilisa rehetra hamely an'i Jerosalema dia manondro ny fiombonan'ny firenena rehetra hiady eo anoloan'ny Jerosalema, hisambotra, hanitsaka ary hambabo azy ireo. Izany dia maneho ny fahalemen'ny vahoaka an'Andriamanitra, toa ny vahoaka tsy misy mpiahy, ka ataon'ny hafa ho fiomehezana. Izany anefa ry havana dia vokatry ny famezana avy amin'ny Jehova ihany. Tanisainy ao ireo loza izay mananotanona hamelezana azy ireo hoe faharavan'ny tanàna, fisavihana ny vehivavy, ny fahalasan-kobabo. Midika izany fa tena famezana mahery vaika ho famerenana azy ireo hitodika indray ao amin'ny Jehova. Ary izany dia tanterahin'i Jehova amin'izy ireo amin'ny alalan'ny ireo fireneny jentilisa. Ao amin'ny Jesosy Kristy ry havana no fahatanterahany izany famalina izany. Tsy maintsy hahatongavany izany ka hamaliany ny tsirairay araka ny asany avokoa. Fa hoy Jesosy hoe, fa hoy ny soratra masina: indro avy ny andron'i Jehova dia loza sy fahavinirana ary firehetan'ny fahatezerana, hanafoanany tany, handringanana ny mponina tsy ho ao. Isaia 7:7. Ry havana malala, fampitandremana ho antsika mialoha izany, fa ho tonga tokoa ny andron'i Jehova, ilay tonga amin'ny tontolo ny tsy fahalavorariana, amin'ny fotoana tsy ampizina, ao amin'ny fotoana ny fangatsihana, fitiavantena, fifankahalana, fifanilihana, dia ho tonga amin'izay ny andron'ny Jehova. Ao anatin'ny fotoana tsy fiahina ny hafa, zay vao milatsaka ny andron'i Jehova. Ary izany rehetra izany no hahatonga ny fahatezerany hiatra eto amin'izao tontolo izao, mba hanadio sy hanasa ka hahitagna ny lalam-pahamarinana ho eto amin'izao tontolo izao.
koa andao ariavana handositra izany fahatezerana mirehetra izany ka handray ny fahaterahan'ny Kristy ho velona ao anatintsika. Velomy koa ny finoana sy ny fanantenana azy fa aza mba ho varian'ny fahamarinany zao tontolo zao koa raha tonga ary izany andro lehibe izany dia isika ary aingany mba ho isany izay ho afaka tokoa izany fahatezeran'ny Jehova izany. Tsy izay ihany nefa ny zavatra hita eto fa ny fahatanterahan'ny andron'ny Jehova faharoa dia andro fiarovany ny olom-boafidy. Hitantsika izany eo amin'ny andinin'ny 7 hatramin'ny andinin'ny 7. Hoy ny voalaza eo amin'ny andinin'ny 7 andeha rahantsika rehetra mamaky aminy dia enti milaza ny fahafenoan'Andriamanitra amin'ny maha tompo azy, amin'ny maha lehibe ny tafika mpiady mahery, ilay mahery indrindra tsy lehitra ary tsy toha. Izy no lay hivoaka tonga hiaro inona ho izy ireo olom-boafidy. Zavatra anankiroa no hitranga eto, sady hiaro ireo vahoakan'ny Israely izy no hiady amin'ireo jentilisa ihany koa, ka hamely azy ireo tahaka ny fameliny amin'ino izy teo amin'ny andro fiadina, lay fiadina mahery veka. Midika izany fa tsy Andriamanitra manalavitra ny vahoakany mihitsy io Andriamanitra io, fa manakaiky mandrakariva ny vahoakany, miasa mamonjy sy manavotra amin'ny fahoriana. Tonga aminkery sy voninahitra lehibe hampivaky roa ny tendrombohitra oliva, hiatsinanana sy hiankandrefana. Izany moa dia enti maneho ny tsy fitoviana anankiroa, izany hoe tanan-kavanana sy tanan-kavia, izay manondro ny toeram-pamonjena, toeram-piadanana sy ny toeram-pahamelohana ho amin'ny fahaverezana, izay isian'ny fandosirana hatrany amin'ny farany tany. Ny hoe tonga hijoro eo an-tampony tendrombohitra oliva dia manambara ny fanatrehan'Andriamanitra mivantana amin'kery sy voninahitra mihezinezina. Ny hoe tendrombohitra oliva io moa dia fahatsiarovana ny amin'ny lazan'i Jesoa tamin'ireo mpianany tamin'ilay farandro. Hitantsika izany amin'ny filazantsara araka ny Matio 4:20. Ary tendrombohitra oliva ihany koa dia fahatsiarovana ny amin'ny niakaran'i Jesoa ny fiverenany tany an-danitra araka ny Isaia, Asan'ny Apôstôly 2:2-12. Marihiny tsara eto anefa fa eo ihany no mbola hivoahany rehefa tonga ny fotoany. Ao amin'ny Jesosy Kristy moa no hahatanterahany herin'Andriamanitra. Izy no lay mahery indrindra, Andriamanitra tsy lehitra, ary na dia ny fahafatesana azy dia nanaiky azy.
tonga izy mba hamonjy sy hanavotra isika olombafidiny. Fa hoy Jesoa hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitrao. Mampaherenao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavana amin'ny fahamarina koa. Isaia 40:10. Ry havana malala. Anisan'ny zavatra lehibe tsy zakany Jehova ny mahita ny fahorian'ny vahoakany, mahonena sy mampalahelo azy, ary izany no mahatonga ny andro fiarovana sy hanafahany amin'izay ilay fandrendrehana, ary indrindra hiadiany ho an'ny vahoakany hamelezany ny fahavalon'ny olombafidiny. Tian'i Jesosy ianao efa nofidiny ianao, malala ny eo masony, sarobidy indrindra amin'ny Tompo ianao. Ary izany no hivoahan Jehova hiady amin'ireo fahavalo izay mandrendrika sy mamotika ny hoavinao. Tsarovy zao fa andro mpahoriana tsy misy toazy izany andron'i Jehova izany, andro famezana ka tsy hisiany mamirapiratra. Fa izao anefa ny fahaterahan Jesosy velona ao am-pontsika no fahazavana mamirapiratra ao anatintsika, hitondra ny fandresena lehibe sy fiarovana ho antsika izay olombafidiny, koa miantehera sy matoky azy fa hiaronao tokoa izy. Ny zavatra fahatelo, ny fahatanterahan'ny andron'i Jehova dia andro famonjena sy fanavotana. Hitantsika zany eo amin'ny andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy. Zao no voalaza eo amin'ny andininy fahavalo. Ary amin'izany andro zany dia isy rano velona hivoaka avy any Jerosalema, ka ny antsasany hankany amin'ny ranomasina Tsinanana, ary ny antsasany hankany amin'ny ranomasina Andrefana, na amin'ny fahavaratra na amin'ny ririnina dia samy hisian'izany. Ary amin'izany andro zany, io teny io dia teny enti milaza zavatra izay tsy mbola lavorara, entina milaza mialohany amin'ny zavatra mbola iseho any aoriana. Ny teny hoe rano velona hivoaka avy any Jerosalema dia manondro ny amin'ny fiainam-baovao avy ao amin'Andriamanitra, fiainana izay tsy voafetra mpitona ary tsy voafetra ho an'ny olon-tokana fa ho an'ny mpino rehetra. Zany ilay rano mivoaka mikorina mamelombelona sy manome aina ho an'ny rehetra. Midika izany fa tsy hitazam-potsiny ny amin'ny fahoriana izay manjongona eo amin'ny vahoakany Andriamanitra, fa tonga mba hamonjy sy hanavotra ka hanafaka amin'ny geja izay manjo sy mandrendrika azy. Ary amin'izay vao tonga sy iseho hiariary eo io masiny zao tontolo zao ny mahampanjaka ny tany rehetra Andriamanitra asehony eo masiny zao tontolo zao. I Jesosy Kristy moa ilay Andriamanitra tonga amintsika, izany hoe ilay Emmanuela, maneho hoe Andriamanitra amintsika. Tsy Andriamanitra misy elanelana intsony fa efa eo amintsika izy.
ka izany no fahatanterahan'ny famonjena hamonjy hanavoka antsika hanafaka antsika amin'ny aloko ny fahafatisana hitonga ho amin'ny fanavotana sy fiainam-baovao. Fa hoy Jesoa hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Tatsika zana ho filazantsara araka ny Jaona 20:10 ary havana malala aza mba varina hitady vonjy etitseroa eto ambanin'ny masoandro manantenany amin'ny andron'i Jehova fa amin'izany no hahatongavany Kristy hamonjy hanavotra hanome fiadanana hanafaka isika eo ambany fanandevozan'ny ota ary hitonga ho amin'ny fiadanana mandrakizay. Izany ilay ranovelona miboiboika tsy manam-pahatamperana izay midina eto amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy hitondra fahavelomana ho antsika mandrakizay. Tsarovy izao fa ny fahatongavan'i Jehova amin'ny andro izay voatendriny dia zavatra roa no iseho. Andro mpahoriana ho an'ny tsy mino fa kosa andro mpanavotana ho antsika izay voafidiny ihany koa mitaona antsika rehetra ary hiantehitra sy hatoky azy hanantena ny fiaviana ary handray azy ho ao am-pontsika. Raha manantena sy mandray azy tokoa isika dia handray fahavelomana mandrakizay. Eto ampamarana ary raha averina amintsika zay rehetra voalaza dia izao ry havana. Ny fahatongavan'ny andron'i Jehova dia andro famaizana sy famalina. Ho valian'i Jesoa ireo ratsy rehetra ataon'ny izaniza tsy misy ho afamaina. Ary tsy zany ihany fa faharoa andro fiarovana ho an'ny olom-boafidy. Ny dia eo aza ny fandrendrehana sy famalina ny olom-boafidy dia harovany Kristy. Ary andro famonjena sy fanavotana izay le antom-pahatongavany Kristy hitondra famonjena sy fanavotana ho antsika mino azy koa matoky azy ary manantena azy fa izany hamonjy sy hanavotra antsika. Ho azy ny voninahitra fa ho antsika ihany koa ny fahasoavany. Amen. Ivavaka resika ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, rainay tokoa ianao ka tsy mitsahatra miteny aminay, mampafantatra anay ny sitraponao sy izay tianao hitandremanay sy ainanay. Misaotranao izahay tamin'ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao anay anio, mampafantatra anay fa ho avy ny andron'i Jehova, ny fahatanterahany andron'i Jehova izay andro famaizana sy famalina, andro fitsarana ary andro fiarovana ny olom-boafidina, nefa koa andro famonjena ny mpanompony. Misaotranao izahay satria ianao dia mampanantena anay fa ianao dia Andriamanitra tsara tokoa, mpanjaka ambonin'ny mpanjaka rehetra, tompony hery sy ny fahefana rehetra ka manomana fiarovana ho anay manoloana ny asan'ny devoly sy ny asan'ny Satana izay matetika mandroba mandrava anay. Mifona aminay koa, mifona aminao nefa izahay fa izahay dia tsy mba mahay mitandrina ny didinao, tsy mahay mandeha araka ny sitraponao izahay fa zay niny fonay ihany no ataonay any. Ka raha tonga ny famaizana zay avy aminao Andriamanitra, variany zay miazakazaka any amin'ny kafa fa tsy mba mitady vonjy aminao Andriamanitra.
ka dia mifona aminao izahay Andriamanitro, mamela ny elokay, mamela ny fahotahanay. Amin'izao sisa izao dia mangataka ny fanahinao masina izahay, hitarika anay, hanome anay ny fahendrena avy aminao ahaizanay mankatosy miaina ny teninao, ka hijoroanay ho vavolombelonao ihany koa, mba hialanay amin'ny andro famaizana, ary atonga anay mba hazo fiarovana feno avy aminao Andriamanitra. Dia mangataka aminao ary zahay ho an'ireto mpanomponao ireto, izay eo am-piazakazahana manara-dianao Andriamanitra, ome fahazotoana, faranita-tsaina, hery sy tanjaka ary fahasalamana ireo mpianatra, atontosany ampahombiazana amin'ny fianarana mba ho reharehan'ny ray aman-dreny, ny fiangonana sy ny firenena, ary voninahitrao Andriamanitra. Da io ny ray aman-dreny samy atotosa ny asa fivelomany sy taiza tsara ny ankonany ho araka ny sitraponao Andriamanitra. Ampianaro ny malagasy rehetra mba samy hitondra tena araka ny fahamarinanao sy ny mba hanjaka eto aminay ny fihavanana, ny fifankatiavana, ka atonga anay ho voaharo amin'ny andro famaizana. Da io ireo mpitondranay mba samy asa amin'ny fahatahorananao Andriamanitra, ka tsy katsaka afa-tsy izay ampandrosoana ny tany razanay hiadanan'ny malagasy rehetra. Maro Tompo ny tianay angatahana nefa tsy voaton'ny vavanay, nefa fantatray fa hainao Andriamanitra dia efa manana ny ho atolotra ao anay, na dia tsy voatenin'ny vavanay aza izany, ary mahafaly anay ny manambatra izany vavaka rehetra izany amin'ilay vavaka tsara indrindra efa nampianarinao anay, nampianarin' Jesosy Kristy ny mpianany fahiny, manao hoe: Rainay, masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, tantany tahaka ny an-danitra, meo anay ny anina sahazo ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay nandro. Amen. Iroso amin'ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra isika, eo am-panatanterahana izany dia ataontsika ny hira FFPM fa 770, hira fa 770.
fanolorana ny rakitra dia ataontsika ny hira FFPM fa 7 ka ny andininy fa 4. Petraka ny fiangonana. Hiditra amin'ny tapany faharoa isika dia ny sezo eo ataon'ny Sampana, Mpanazava sy Tily. Ka eo am-piomanany dia ataontsika ny hira FFPM fa 470.
miaravatritsika rehetra na tratry ny tontolo androandroany ho anomboantsika aseho ary dia andeha anaraka hira ray.
ary miarabantsika rehetra araka ny teny araka ny hira nataon'ireo zanatsika teo reny. Ie, izay sampatilo zany ny eto a. Manahoany se tsehia? Manahoany io kina vaovao? Fahasoavan'ny tompo e. Me vao isan'andro. Ie, arak'ilay niteneniny namatsika teo moa dia hoe salama namako a, salama daholo tsika rehetra na tratry ny andro anio. Ay, arabaony eo akaikin'ny se salama vese hoe ao arabaony. Salama tsara daholo. Ie, donc atsika hitsangana e. Ndao tsika hitsangana. Haitsika angamba le hira hoe Jesosy tsara ho ahy e. Dia ataontsika miaraka amin'ny fihetsika le izy hoe Jesosy tsara ho ahy, isa roa telo. Jesosy tsara ho ahy, Jesosy tsara ho ahy, mitantana mihazona, Jesosy tsara ho ahy. Ay, ataontsika ohatr'izay le izy a, dia asorintsika tsikelikely le hira, dia le fihetsika sisa natao dia jerentsika izay tsy maharaka eo. Dia ny anay hovainay a, fa ny anareo le fihetsika tena izy no ataonareo. Ao a, averintsika amin'ilay original ary isa roa telo. Jesosy tsara ho ahy, Jesosy tsara ho ahy, mitantana mihazona, Jesosy tsara ho ahy. Asorina le Jesosy. Tsara ho ahy, tsara ho ahy, mitantana mihazona, tsara ho ahy. Wa miyazuna mitantana miyazuna miyazuna. Misaotra atsika fa mahay lesona betsaka tehaka ho atsika. Zay le mpanontany. Andetsy atsika amin'ny tehaka mafy be ara le anao seho manaraka eto any tehaka mafy be. Tehaka ray, tehaka ray, tehaka roa, tehaka ray, tehaka roa, tehaka telo, tehaka be dia be. Mamerina ny arahavantsika rehetra indray izay manaraka amin'ny fandaharana maraim-baovao eto amin'ny 105 TV. Ho anomboantsika azy ary dia ho jerentsika mety ho vinavina ny toetr'andro androany. Anorana kintana ny lanitra ary hisy rivotra itsoky izay hitondra fiadanana ho antsika ary anoram-batra vatsam-paliana ny atao amin'ny fibodronana pahibe. Ie,
Manarak'izay dia anio dia izy vava-mafaly ho antsika rehetra satria araka ny toninandrotsika anio dia izy mpamonjy ho tonga hanavitra antsika olombelona rehetra. Araka ny programme ny androany moa dia andray vahiny atao amin'ny fandaharan-tsy Zamfa Gabriel sy Josefa mivady izay ady ho adin'ireo mpanolotra namana fa ny tenanay kosa dia mametraka amin'ny veloma mandrapitafy. Fialy miarahaba anareo mpijery zay dia faly miarahaba ny Josefa sy Marie dia faly miarahaba ny Anjely Gabriel manaraka amin'ny vatana izao fandaharana izao dia misaotra betsaka anareo nanaiky nasainay dia misy fanontaniana kely apetraka aminareo dia mba valianareo le izy. Faly miarahaba antsika rehetra ny tenako maheno tsara ve nareo avy any? Za moa tsy ny avy ety an-danitra fa somary be atao zay dia tena miala tsiny fa tsy afaka manatrika amin'ny vantana anareo ny Anjely Gabriel. Zao Anjely Gabriel, ahoana fihetseham-po iseny tondra ny havatra lehibe amin'Andriamanitra? Tena faly aloha ny tenako hoe faly satria hafatra mafony Andriamanitra zao no manendry anao, le mpanao an'izao rehetra zao manendry anao hitondra an'izany hafatra zany ho an'izao tontolo izao dia tena faly. Toy izantsika any fametsana fanontaniana dia ao amin'ny Marie izantsika ny ametsaka fanontaniana. Ho amin'ny Marie tsy nampanina seva hoe tsy sena nomeny anaran'ny zanako se. Nampanina ihany aloha ataovy eo aminao kosa ny toerana hoe zanakao zao nefa ny tsy ianao ny mamorona ny anarany nefa hoy ny tompo hoe tsy izao no nifidy anareo, tsy anareo no nifidy fa izao no nifidy anareo dia narahako ny teny. Ie, mbola mipetraka ao amin'ny seandry Marie ny fanontaniana. Raha vao nahita ny Anjely Gabriel mipotra tampoka se dia ahoana ny fihetseham-pony se? Sady gaga hoe fa ahoana fa misinona to sady tsy mandondona fa avy hatrany dia tonga dia mijoro eo ampovoan-trano nefa izao tsy maintsy miena ary izy tsy maintsy mitombo dia tsy maintsy nanaiky aho. Ie, mbola iantso any Anjely Gabriel tsika zao raha mbola ao izy. Allô? Ie, mbola ato misy fanontaniana kely apetraka amin'ny se raha nomeny Jesosy safidy se hoe anaiky an'le hiraka ve sa anda sa hoe tena voanirana dia tsy nisy fisalasalana mihitsy tao anatin'ny se? Tena tsy nisy fisalasalana se, tena tsy nisalasaly. Zara raha mba ianao voafidiko ianao raha midongo fidiana ve dia ianao voafidy indray ny andeha anda hiraka zany no tena tsisy fisalasalana mihitsiny. Josefa moa zany mijorojoro fotsiny fa mbo ametsahana fanontaniana ihany se. Ahoana ny fihetseham-pony se taminay noho se hoe nitoejazy Marie vadiny se? Nanay ihany aho sao mpitsangajanga amin'ny vadiko kanefa tonga tamiko ny Anjely dia nino aho fa Andriamanitra tokoa no naniraka azy. Ie, dia misaotra betsaka anareo nanaiky namaly ny fanontanianay dia misaotra betsaka anao koa izay ry Anjely Gabriel nanaiky ny antsonay dia zao tsika naraka publicité kely. Okaloha za mba anao koko kely azafady raha mba mety. Ie, ataovy koko anao. Ie, koko daholo an'izay mijery ho an'izay maheno feoko moa zany dia koko an'i Jesosy kely ho teraka zay veloma daholo. Ie, misaotra betsaka. Tahiny Jesosy.
Votre attention, s'il vous plaît. Les personnes qui veulent aller au vol Chapmy pour demain sont priées de plier bagages. Merci. Iza miala toka kely aloha. Fitaovana maro mampiasa tena ilaina be. Manana anarana tena malaza armoire fandrina kokana be. Misy azy lazaiko aminao akaiky Lohahevitra. Rahatondoroko anao vahaolana vavaka. Allô, allô, tout c'est faux. Allô. Allô, allô, efa izy ty mandray ty. Allô, allô, allô. Mila tekela satria lay ana etato malevy avokoa tapitongotra vao mikody. Tsy fao ary ny fanaka Joseph mba ho maharitra Mpitarika fara mandimby. Atolotry ny Chapmy production anareo tantara mitohy fitaka izay ahitanao any Nirina milalao any Marie, Yantsa izay milalao any Joseph ary Anita sy Mpandihany izay milalao ny Anjely. Ary tsy tapaka ary ny fandaharantsika tantara mitohy fitaka. Ody ohatra misy olona zany. Marie, manao Joseph? Ie, inona ny azoko ataonao? Misy resaka lazaiko anseho e. Andao aloha tsika andehandeha dia sady miresaka ihany e. Salevelo mba mijery toerana ipetrahana kely. Toko hoe eto sao ohatra mba tsaratsara sady madidio e. Ndao eto dia hipetraka. Inona zany le zavatra ho tenenao ana? Tenena e, zange tsy maninona e. Tsy maninona? Ie, tena tsy maninona. Ka le izy nge tena tsy maninona? Tena tsy maninona ho aza. Teneno moa e. Mitoejaza? Toejaza hoana? Ka mifany masina ny tenana zany. Fa hoana koa zany tsisy mifanaraka an'izany teo a. Tsy mety zao a. Okaloha mipetrahalo azavaiko tsara. Tena tsy mety zao ro Maria. Tena tsy mety zao. Ka le izy nge tena tsy mety zany. Alolo sandinika mihitsy. Alolo sandinika.
Josefa zanaky Davida, aza matahotra napakatra amin'ny Maria vadinao, fa ny zanao ankibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka niteraka zazalahy izy, ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy ny mamonjy olona afaka amin'ny fahotana. Tena ahoana zany le nofoko teo? Tena marina ve iny? Tena raha marina iny a dia ohatran'ny tsy ho sarahako indray marira zao. Inona re zany ny zavatra ataoko hoe? Tena tsy haiko hoe lolongambo zaho any amin'ny Maria zao. Maria, Maria, Maria oh, Maria. Voay? Fa ahoana? Tena marina ndray zavatra nytenenao fa azafady, tena azafady tsy ny tenenao fa nyresaka ohatran'ny zavatra haingo tanaty nofo teo. Ay, tezain'izay zany le zaza? Ie, tezaiko le zaza. Ndao fa hoentiko sady hoentiko mandehandeha koa ianao. Izay nahitana ny antsa milalao an'i Josefa, inirina milalao an'i Maria, ary anita sy nympandihany milalao ny anjely. Ho hitantsika amin'ny heritaona indray nitoy any tantara. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy, fanambarana manokana izay avy any amin'ny fanjakana amin'izao ankehitriny izao. Tonga ny jadona teto amin'ny fahitalavitra, tonga ankehitriny didy avy any amin'ny mpanjaka ho arahantsika amin'ny vatana zao dia zao koa arao ary.
raha malala moa ny olana mikasika ny herinaratra sy ny olana mikasika ny hainao manjery ety amin'ny firenena misy atsika koa makasitraka atsika rehetra mahandry fa ho avy ny fanambaran'ny mpanjaka. Rahabatsika rehetra manaraka izao fandaharana izao. Izao tsika dia manaraka ny famoahany Aogositoka Sara ny vaovao. Io lalàna io dia mikasika ny vahoakan-tsiry ao amin'ny fanjakana. Rahabatsika rehetra izay manatrika eto, ambarako aminareo vahoakan-tsiry fa tsy maintsy voasoratra avokoa ny anaranareo atao amin'ny fanjakana. Ary Josepha nikatra tao Galilea, akanjo dimy hosorata misy Maria. Ary nitoetra tao izy ka tonga ny andro havelomany, ary niteraka amin'ny namatoa izy. Ary nisy mpiandry nitazona ny ondrony tamin'ny andro alina. Ary nisy anjelon'ny Tompo nitsangana teo anilany ka manelatrelatra teo manodidina ny voninahitry ny Tompo. Ary ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny sy mafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe ho an'izay olona rehetra. Tsika rehetra ny anaraka ny fandaharana iny, amin'ny manaraka indray veloma.
miarahaba anareo manaraka izao fandarana izao ary miarahaba anareo ihany koa nahatratra izao Noely izao ary miarahaba sy ihany koa tonga eto hiarakanolotra izao fandarana izao. Miarahaba amse namana finoana miarahaba antsika nitokantrano ihany koa nahatratra izao Noely izao. Amin'izao Noely izao dia anaraka fandarana iray isika antsoina hoe canton Noely. Amin'izany fandarana izao moa izany dia hitantsika ankizy lazivavy izay lalao. Amin'izany lalao izany dia lohahevitra hoe Kristy ny Tompo ka hoarahantsika izany. Ka izay lohahevitra izay no anehoan'ireo ankizy ny talenta izay ataon'izy ireo izao. Ka manasa anareo ankizy izay hanao tsenjery hiakatra ety amin'ny plateau. Un, deux. Salut. Terra qui dessous, tao à Bethléem, il s'est voilà d'aller dans la femme mondiale. Tongi Jesus anavitratsi, kafa vutana nunu menatik, samba atuku sa. Valena dan de fiets in. Qui descend, nous est ni anzel ni ton jaffi faline. Quoi mitera fatunga Noël. Terra qui descend, dans notre fil, pas de calais, c'est simiat fille. Arapena fatratra Christmas isika vahoaka malagasy. Tonga ilay mpanjaka, Jesosy no anarany, tsy tonga anjakazaka fa hamonjy ny zanany. Jesosy zazakely teraka ta fihavanana avy amin'Andriamanitra. Jesosy niteraka androany. Tonga Jesosy nahavoky ny nona nampahiratra ny jamba nampiteny ny mona. Lasa niaizy nosoloana ny hazavana ka batsoiana any. Tonga izy hamonjy azy tamin'iray. Satria isika tena tia. Indrindra izay. Mahazazakely ara taon-tasy nefa efa tompo tsy misy mihoatra azy. Ery avy nandansy nanarina ny tany, izy ny lalana, izy ny tompiana.
dia eo ao am-po tsy voafetra ahito hoe mbola maizina ny alina nanerana ny tany fa ny zaza teraka izy no ny tompona ihany. Tena mahafinaritra koa ny mijery ireo ankizy nanao tsenjery namoaka ny talentany teo fa zao koa sika dia anaraka ny ankizy izay andeha.
Zanka tena taleta izay dia tao amin'ny plateau aloha tena liana sy finaritra tamin'ny nataon'izy ireo kanefa dia tsy ambakan'izany kosa ireo ankizy izay hira rahantsika etona izany. Anareo koa nanaraka ny hatrao farany mankasitraka anareo velomo. Manaraka indray. Miarahaba antsika rehetra any tokantrano. Naiza moa zany misy ianareo tonga tao fandarana rivotry ny ala. Ty fandarana ty moa zany dia fandarana mandeha isakariva, misy zanam-pandarana vitsivitsy amin'ny lera ohatra zao. Dia
amin'izany taopideo izany dia andeha ho jerentsika ireo komiti-pivondronana. Suava! Tsara ve! Suava! Tsara ve! Metsika ny aza raha ny NKP!
amboaritsika tsara le izy hoe averitsika me ho azy ary ny akape. Ie, ety ampamarana anary a dia mitodiana ese amin'izay olo akaikiny se dia teneny hoe nahafinaritra izy teo a. Dia le anankiray mamaly hoe tena tsara be. Ao ary averintsika ndray manao hoe nahafinaritra izy teo a dia ndray mamaly hoe tena tsara be. Isa roa telo. Tena tsara be. Dia misy fomba fisaohana zay moa avy aty aminay manao hoe dray raitra. Ao averinareo isa roa telo. Averina farany. Ie, ety ampamaranana ny fandaharana moa zany a dia isaorantsika rehetra izay nanaraka ny fahitalavitra sapimity vita amin'ity anio ity ka omeko an'ireo a tompon'ny plateau a ny anjara fitenenana. Dia mbola makasitraka atsika rehetra nanatrika izay anio dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminareo amin'ny manaraka indray. Yonka, le rideau ariry io.
Thank you.